miandry anao ny diosesy alalino ary ny finoana ka mirosoa amin'ny lalindalina sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Eny ary vahintsika neto moa mompera Noarisy mompera Gustave any adiady indrindra manodidina ny tantaran'ny tompokolahy Lucien Botovasoa. Ny voaloteny mompera dia miarahaba anareo vahiny radio katolika mazava sinanana. Dia misaotra anareo fa mpiarahaba tsika ary sady miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra amin'izao takaraiky izao. Anomboasika ny fanadiadiana mompera, iza moa zany Lucien Botovasoa raha eo amin'ny tantarany? Ataoko fa ianareo ty vohipeny tena tompony tantaraka mba halala ny iza Lucien Botovasoa satria mbola ao ny fianakaviana, mbola ao ny raitapo aminy, misy enina mianadahy mbola velona, ny ankamaroany mbola eto an-tanàna, ny zanany mbola sy eto an-tanàna intsony angaminy ny ankamaroany zanany, fa be dia be ny olo mahafantatra fa araka ny fanadiadiana iny dia zanaky Ambohimanarivo izy amin'ny tranobeny Atevolamena. Dia teraka tamin'ny 1908 tagny agny satria ny tena andro naterany tsy fantatra, ary 7 taona teto ambony tany izy fa maty tamin'ny 17 avril 7 avril 7 mpampianatra nalaza amin'ny fampianarana sy fahaizana mampianatra zaza amin'ny sekoly katolika aty Vohimasina izy, École Saint-Joseph. Ie. Vohimasina satria ty tamin'ny paroasy Vohimasina. Paroasy eka. Ary mpanambady niteraka 5 ny zaza velona, 8 aloha ny tena nateraky ny vadiny fa ny 5 ny tena velona tamin'izay. Dia zay amin'ny ankapobeny ilazana azy. Raha ny tantaram-piainan'ny Lucien Botovasoa mompera mety ho hitantaratra tamin'ny fiainany talohany nampianarany ve zany hoe fiainana maha-kristianina zany? Tena hita tanteraka tokoa. Izy aloha mbola sy be tamin'ny finoana fa kely, fa voalohany lahy matoa amin'ny fianakaviany manontolo zoky ny olona 5 izy, ary efatra ambin'ny 10 taona vao natao batemy. Fa tamin'ny fotoana naterahany efa teo ny fiangonana fa izy mbola sy kristiana. Dia natao batemy tamin'ny volana avrily 2020 700 Sabosy Masina tamin'izay alohan'ny Pâques sady nandray communion koa. Afaka herintaona vao natao confirmation. Efa mpianatra izy tamin'izay. Père Joseph Briand no nanao batemy azy. Dia niditra fikambanana masina samihafa. Efa nitantarahy tao am-piangonana tamin'ny Sabosy, tamin'ny Alaobiarivo izay. Fikambana croisé zany, fikambanany toakajy ny fomasin'i Jesoa, hita le fitiavam-bavaka, ary nisy vehivavy masina tokoa aloha izay nanampy azy be dia be ary nitaiza azy ara-pinoana, izay zoky ny lavitra atao hoe Iandriny be. Mbarakala ny fahafantaranareo azy. Vadiny tompon'ilay Joseph Mahova. Dia io vehivavy io zoky ny Botovasoa eo amin'ny 20 taona eo. Dia nanampy azy ara-pinoana tokoa io vehivavy io, ary nanampy azy koa tamin'ny tokantrano tamin'ny fanambadiany ara-pinoana, ary nanampy azy tokoa amin'ny fanorenana le fikambanana tertiaire, ireo fikambana fransiskana izay nidiriny najorony aloha sady niainany teto tamin'ny faraparan'ny fiainany indrindra. Tena hita fa raha moa kristiana, nisy protestanta tamin'izay izay nilaza hoe raha hatraty hatramin'ny Fort Dauphin mety sy mbola nisy kristiana vodim-pinoana ohatran'ny Botovasoa ohatran'izay. Mbola modèle ho an'ny olo maro izy. Izay resika voalohany satria misy lohevitra maromaro mompera no sara alalinina amin'izy ity. Izay resika voalohany hoe Lucien Botovasoa sy ny hoe amin'ny maha hoe mpampianatra azy. Rehefa lasa hoe mpampianatra ny olona dia misy ny fianarana noratovina nodalovina manahoana ny momba an'izay. No manany mission ho mpampianatra tokoa izy. Dia nalefa tany fianarantsoa tamin'ny Collège Saint-Joseph tany amin'ny Jésuite, dia 2 taona tagny
rehefa vita ny fiofana tany dia nivery dia nandray fampianarana dia adjoint zany hoe mpanampy le directeur teo tanatin'ny taona maro tamin'ny faraparany nanomboka tamin'ny 1900 tadidiko firy zany nanomboka tamin'ny 1930 fampianarana fa lasa directeur vao tamin'ny 1943 tamin'ny fahaparany zay vao directeur ny trano petrany tamin'izay hona tsimony fiangonana sy fantro hoe aiza fa taty afara rehefa directeur dia nipetraka tamin'le trano mbola misy amin'izao le trano misy soratra Lucien Botovasoa akianjany fiangonana zao dia mpampianatra tokoa aloha tiany olo satria sy vitany loha rehefa navita le ora fampianarana dia vita io nampimenomeno ny vadiny matetika ramose mandeha lava ramose mbola mamonjika zaza ny atokantrano rehefa zaza malaina tsy hianatra dia alainy agny rehefa manao gymnastique zay tamin'izay le etsiketsika tokotany mahita zaza malainy sy eo alainy any atokantrano mihitsy zaza tsy mahay omena fampianarana maimaimpona eo fa ndraindray koa mba manao fampianarana fanampy azahoana vola kelikely ampanaovina ny volamena ny vadiny fa izy miafy be raha mitenany fa mba tiany hoe hiadana tsara le fianakaviana fa raha ny fitiavana ny zaza aloha tena tokoa rehefa sabosy ny andro araky ny fitantara dia hoe ety ny mankany ambanivohitra ny zaza miaraka aminy dia mitantara masina ny andalana dia miara mihira izy koa mpamorokira dia manao chapelet ny andalana dia mivaofo ny mystère dia mitantara ny olo masina dia tonga amin'ny tany famboleny dia eo sady asa no afaliana zany ho an'ny rehetra dia nahainy taiza aloha tena mpanabe fa tsy mpampianatra fotsiny fa tena mpanabe ny tanora maro ny zaza na mpianarany finoana satria mampianatra katesisy izy sy vitany hoe mampianatra lakilasy fa mampianatra katesisy isan-kerinandro amin'ny lafiny zay hoe fampianarana zay mopera amin'ny fampianarana katolika dia hoe tafiditra ao ny fampianaram-pinoana dia isaky ny araka ny voasoratra ao anatin'ny tantara hitantsika eto dia hoe isaky ny maraina dia misy ny fandaliana-pinoana fa matetika dia ny tantaran'ny olo-masina mety misy azo tandidina maninona izay hoe Lucien Botovasoa tonga dia ny fampianaran'ny olo-masina ny azy no mahavarina azy mitantarana azy amin'ny mpianatra io ny tadedy io ndraiky tadedy tsainy olo mety io nanahitra ny olo mety tsy izay fotsiny fampianara fa ny katesisy dia katesisy ihany boky katesisy tsy maintsy narahana fa zay ny tiany indrindra le tantarany olo-masina ka hitanao moka rehefa kilongo dia variana mihay ny tantara takan'izay dia aleo ny zaza ny tantara takan'izay toy izay ny kilema ny fahotana sy ny didy folo fa rehefa tantarany olo dia mahavariana dia igny mora tadida dia zay zavatra tiany tokoa aloha dia mampianatra katesisy isamaraina tokoa alohan'ny fampianarana ary ho an'ny zaza efa lehibehibe ka mbola mila fanampy dia mbola manao hoe katesisme de persévérance tamin'izay ho an'izay lehibehibe ihany hoe zay efa vita sakramenta zany mbola ampianarana ihany koa manokana ny andro talaty nanaovany an'izay koa fampianarana hira fa mampianatra hira izy dia ary ndraindray dia midina any Ambohimanarivo satria misy zaodahiny zay nampianatra tany Ambohimanarivo dia amin'ny sekoly ofisialy amin'ny sekoly mpanjakana tamin'izay dia agny rehefa lahady dia agny mampianatra hira ny zaza ao amin'ny sekoly ofisialy satria lakilasy ny zaodahiny zany ary rehefa takariva lahady koa dia ny tovovavy efa lehibehibe any amin'ny rimaseur aty ina moe Vohimarina zay ny fanaony ohatran'ny hoe voateninao teo hoe tetita amin'ny Vohimasina Saint-Joseph Vohimarina ery Masera mety misy antony ve tamin'izany fotoana zany sy nanambarana ny lehilahy sy ny vehivavy ataoko fa tamin'ny andro taloha na dia ny fipetrahana ao am-piangonana dia niavaka tsara be mihitsy ny lehilahy ny vehivavy ankelan'izany dia ny lakilasy tsy miaraka mihitsy zazalahy sy zazavavy tsy miaraka mihitsy zay tsy maintsy nahay ary sy nataony jésuita ambany zavatra ny fahaizana solfège tamin'izay nianatra tany Ambositany sy maintsy
fampianarana tany Ambositany raha sy fataty taloha iny sy haiko sy voalazany tantara fa raha tany Ambositany azo antoka fa sy maintsy zavatra nianarany ary matoa izy na nikuizina mihitsy fa hazo ny harmonia dia nahay solfège ary nahay namorona hira ao amin'ny fianakaviany manrak'izao mbola misy hira hainy olo amin'ny teny latiny sy amin'ny teny gasy izay ny forony zany ary mbola tokony ho angononareo aty amin'ny radio ireo hira ireo mba holova ary alefa mba ho hainy olo rehetra ireo hira ireo dia mikasika an'izay fampianarana izay moa pera hoe Lucien Botovaso sy ny fampianarana anisany hoe nanitry tena anisany nafohy tena anisany nampiavaka azy ny tia ny fandray tamin'ireo zaza madinika araka ny teny Jesoa avienareo zaza manatonay ka amin'ny lafin'izay hoe aza ho aza zany hoe ankehitriny ny toe-panahy iainany mpampianatra amin'ny sekoly katolika fotsiny zany ohatra mba azo raisina mety azony mopera atao ve mampirisika amin'ny lafin'izay ka hitako hitanao ihany no hoe manao maimaipoana zany manao fitondrantena madio tanteraka mihitsy miaina ny finoana izay ampianarina fa sy atao ambava fotsiny zany ary sapan'le zazy fa tia azy le olo ka raha sagena na tenenina fantatra fa ampitiavana tanteraka no sy amin'ny fo madio io ranga io fazahoako azy olo sy mahay mandainga mihitsy rehefa mikabaraka iny hony izy dia teny sotra sady mahisy hanika natahoran'olo satria rehefa nametraka teny anankiray tsy ovany koa tsy mila fanampy ny sapany zaza zavatra tahaka an'izany rehefa olo tena madio sy mahisy hitokisan'le olo zany sady ajaina atahorana no ajaina ka tsy mila mikapoka tsy mila mampitahotra zany fa tonga dia ajaina le zaza zay tena fanabeazana tsara lalina dia le fitiavam-bavaka ankoasin'izay zay zavatra mahafalifaly le zaza na haina malifaly le zaza satria izy koa be fiesika be sangisangy mahay manao komika matetika mampiomere olo mahay mitantara zavatra mitondra ny zaza milalao sy ny sisy ao dia hitanareo zay ny toetra ny mpanabe ary ny fampianarana tany aloha mompera ohatrany hoe rehefa mahita n'ireny mpampianatra ireny dia matahotra ny zaza araka ny volazanao teo zany dia hoe tonga dia nanovan'izay fiesika zay mihitsy zany Lucien Botovaso tamin'ny fanabeazany mba atonga an'ireo zaza ireo koa mba tena olombanina raha araka an'izay voalaza izay azo vinaniana zany fa za moa sy nampianarana na ny antsika eto zao mbola sisy nampianarana fa ireo olobe zay nampianarana ho anotany antsika satria mbola misy ary misy milaza azy hoe mpianana tamin'izay ary tena nahay ary na tena naporisiny ramose ho anao normal handimby azy fa rehefa maty ramose kivy tanteraka le olo tonga dia nyzany tapaka eo ny fianarana fa tena tiany loatra moko io ramose io tena tiany loatra ka hanika na kivy ny zaza ny zavatra nanjoana azy farany profo zany fa teo tokoa le fahaizana manabe fa hoe mahakasika io ramose tamany taloha misy ihany koa ny fitafy ahoana fitafin'ny ramose tamin'izay le araka ny sary hita le ramose mbola nanao le fitafy mihaja be tamin'ny andro taloha manao costard cravaty le lobaka manao casque coloniale araka ny fanaony ny olo tamin'izay le kiraro tsara mamirapiratra be ary mihaja be izy fa indray andro hono dia tonga tao an-dakilasy zay nanao kapa tsotra nanao pataloha volotany sy lobaka volotany sisy cravaty sisy satroka sisy palitao etsony nanomboka tamin'izay sy mety nanao pataloha mainty natesitra ny vadiny hono tamin'izay sy mety nanao zavatra tahaka ny taloha mendrika ny laharany misy anazy zany fa dia ireo akanjo sosotra ireo gaga ny zaza rehetra i tompoko vavy ny sœur Brigitte no mpianany tamin'izay ny tantara tamiko hoe fa maneno ramose fa ahoana ramose fa inona no mahatonga an'izao ramose dia hoy ramose oraka izy tarany aho zao vao mahalala n'Andriamanitra zendana ny zaza fata hoe fa maneno ramose zao vao mahalala n'Andriamanitra mpivavaka isan'andro ary hitan'olona efa mahavita mariage ny zazany efa maro zao va efa mahalala n'Andriamanitra ka ny tena marina fibebahana anatiny satria vao nandray ny akanjo maha tertiaire maha fransiskana anazy nanomboka tamin'izay sy niala tao aminy io akanjo io dia vetivety avy eo nasiana lambagony malailay ao anatiny dia nasiana lacroix aty
aty ivelany ary mbola nasiana fehikibo tady anatiny zany hitany olo rehefa miaraka mandro amin'ny rano satria mandro amin'ny matitana manko zareo rehefa miaraka mandro isin'ny namany dia hita fa misy tady eo ambalaharin'izany ramose zay ny hoe dia zavatra niova be hatramin'ny farany sy niala tao amin'ny son'io akanjo sosotra io ny lamba netiny novonony dia mbola hita ny fatiny rehefa tonga ny asa moa ny ambohisara ny ambinany agny mbola hita faty dia mbola teo amin'ny io lamba io. Ny fidiran'ny fikambanana zany no tena azo anamaritana nyty hoe lamba ity mopera ie satria izy monko niditra fikambanana maro samihafa ary sy navelany hatramin'ny farany fa mbola mitady zay olo avorary ambony hatrany satria te ho masina mitovy amin'ireo olo masina sy religiozy ireo nefa izy manambady dia ary nefa niteneny masero hoe maninona reo sy manao mopera re za manao mopera sy afaka miten'ny olo ny tenenako azao za miaraka amin'olo dia fantany zay iainany ary izy koa raha za mopera sy ilaza amiko zay zavatra ambarany fa aleko za miaraka amin'olo tokoa am'izao fa te iainany hoe fiainany olo masina sala amin'ny religiozy dia zay nidirany fikambanan'ny franciscaine tertiaire franciscaine io manao voadiny fahatrana tahaka izany endriny be nanao voady fahatrana ary nitondra io fehikibo sy lamba malailay aty ivelany io vehivavy io ary hita amin'ilay tantara vehivavy io nizarazara sakafo sy ny namidy mihitsy ny fananaka tao an-trano hono hamonjena ny mahantra dia tahaka izany Botovasoa tena zay zavatra nanany dia omeny dia io akanjo io manambary volotany dia hoe fanetreteny mitovy amin'ny tany araka ny teny hoe nambara tao am-piangona zay vanitas vanitatum omnia vanitas zavapona dia zavapona ny zavatra rehetra hoy izy dia zay zavatra ampiasainy dia omena zany satria azo tamin'Andriamanitra mahimahi-pona ka sy maintsy omena mahimahi-pona sy misy zavatra tiany tazony ho azy zany fa dia zarainy omeny zany fitiavana hatrany zay ny fiainana Botovasoa nambarany akanjony nalaza tamin'izay.